sazy miharitra roapolo taona an-tranomaizina sy onitra telo amby roapolo tapitrisa ariary no azon'ilay mpamily fiara taxi b 154 izay nahafaty any Mikaela tetsy Mahamasina efa elaela moa izany loza izany no nitranga fa izao ny didim-pitsarana voanivoaka ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Mikaela no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndao aloha horesantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto eo amin'ny tsy fahasalaman'ny Papa François nanao krizy i Papa François ny halina tamin'iny omaly iny tsy mbola mihatsara treto ny fahasalamany pneumonia ny avokavoka moa no fantatra fa mahazo any ity Papa François ity amin'izao ankehitriny izao ka dia mirary fahasalamana feno ho azy amin'izao tsy fahasalamana izao mahazo azy izao ny zanaka ampelezana rehetra maneran-tany mba ahazo fahasalamana tsara i Papa François amin'izao olana izay sedrainy eo amin'ny resaka ara-pahasalamana izay taxi moto ao andrenivohitra ao indray hampidirina ao anatin'ny ara-dalàna ny fitaterana ataon'ireo taxi moto hanatombo kosa ny vola alohan'izy ireo raha oharina amin'ny vola alohan'ny taxiville eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra araky ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao hatrany mahakasika ny solombavam-bahoaka ny tsirony mandidy indray izay solombavam-bahoaka teo aloha natao veloma fara ny teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza ny nofo mangatsika ny solombavam-bahoaka ny tsirony mandidy raha mahery John Hajanirina Lanto izay solombavam-bahoaka teo aloha moa izy ity izany dia araky ny fomba fanao eo anivony antenimeram-pirenena natao ifanotrona ny solombavam-bahoaka namana mpiara-miasa amin'ny fianakaviana hanomezam-boninahitra ny maty sy fanotronana amin'ny fianakaviana teo amin'ny fahaenina 12 taona izy no izao namoy ny ainy izao noho ny aretina nahazo azy namela mananotena iray zanaka fito mianadahy ary zafikely efatra ny filoha lefitry ny antenimeram-pirenena izay miandraikitry ny faritry n'Antananarivo Andriamananoro Augustin no nitarika ny fotoana izay namela belarany ny lalàna izay nilalaoviny sy ny tantaram-piainany tompokolahy fony fahavelomany indrindra fa nandritra ny fotoam-piasany sy ny faneraserany teo amin'ny androm-panjakana ity eo amin'ny resaky ny sambo traboina indray traboina nandratra zazakely traboina izay nosamborina ka naterina teny amin'ny polisy ny tsara lalàna naratra ka nandeha raha ny lohan'ilay zazakely izay traboina raha nitoby teny amin'ny toeram-pandraisana teny Imamba Soavimasoandro lehilahy iray 17 taona no nahavanina ny loza izay traboina amin'ny toeran'io ihany koa nosamborina ilay nahavanondoza ka natolotry ny komisaria eny tsara lalàna ilay zazakely kosa efa nahazo fitsaboana taorian'izay ratra nahazo azy izay any ampitan-dranomasina indray tany Allemagne ny marimarina kokoa olona iray hatreto no fantatra fa maty ary maromaro no naratra izay no vokatry ny loza tany Allemagne tamin'iny andro ny afako maly iny tonga dia nirivatra nandona ireo mpandeha an-tongotra ny fiara iray voasambotra ny polisy ilay mpamily nahavanondoza taorian'izay volana maromaro izao no nahitana ity fiara ity manao fanahinina mandona olona any Allemagne tahaka an'izao natany izao ary efa maro ireo naratra tao anatin'izay fanahinina ataon'ity mpamily adaladala izay marary saina amin'izay resaka familiana any Allemagne izay andao amin'izay horesantsika ny zava-nitranga izay nahazona sazy 20 taona an-tranomaizina be izao sazy 20 taona an-tranomaizina izany hoe sazy miharitra sy onitra 13 tapitrisa ariary no azon'ilay mpamily ny fiara taxi B 154 izay nahafaty any Mikaela tao Mahamasina tao Antananarivo renivohitra tao raha tsy ivona dia nandona olona tao Tsimbazaza ilay taxi B ary nandositra niezaka nanajanona azy Mikaela
no nitrongisiny teo amin'ny bazar de quartier tao Mahamasina herintaona lasa izay. Von'olona ninina natao no niseho fa tsy loza tsotra hoy ny teo anivon'ny fitsarana. Ka izay no nahatonga ny fitsarana nanapa-kevitra amin'izay famoahana didy famonjana 20 taona an-dranomaizina sy lamandy 13 tapitrisa ariary zay ho an'ity mpamily taxi be ity. Eo anatrehan'izay dia maro nanivony hevitra amin'ilay hoe sahazazy izay sazy 20 taona an-dranomaizina azony sy izay onitra izay nalohan'izay fa kosa na dia eo aza izany rehetra izany dia tsy ampiverina intsony ny ainy ilay efa lasankorazana noho izay famonon'olona ninina natao amin'ny fanitsahana olona tamin'ny fiara izay. Raha ny zava-misy mantsy tamin'izany fotoana izany dia efa nikikika ny antso vonjy ilay lehilahy izay tafalatsaka tao ambanin'ny fiara izay lehilahy nitondra moto izay, nefa dia tsy nanaiky hijanona ity farany fa dia notaritaritiny hatreny lavidavitra eny ary niafara amin'ny fahafatesany moa izay lehilahy izay tamin'izany andro izany. Ka izay indrindra no nahatonga an'ireo voaka marobe tezitra tamin'ity mpamily fiara taxi be ity, ary teo ihany koa no nahatonga ny polisy nandray andraikitra avy hatrany ny sambotra azy ary nitondra azy tany amin'ny trano famonjana, fa raha tsy izany dia mety maty ny fitsaram-bahoaka teo ihany koa ity lehilahy izay mpamily taxi be ity, raha toa ka tarakely ny fandraisana andraikitra izay nataon'ny mpitandro filaminana manoloana an'izay loza niseho teny Mahamasina tamin'ny herintaona lasa izay. Ka nihanatra manoloana an'izay rehetra izay satria mantsy ny fotezitra na ihany koa tsy fahafehezan-tena kely ao anatin'ny fotoana vitsy mety hamoizana ain'olona na ihany koa mety hamoizanao ny ainao. Izao dia ny tsy fahafehezana tena tao anatin'ny fotoana fohy dia namoizana ain'olona ary simba hatramin'ny asa satria zao dia higadra 20 taona an-dranomaizina, tsy vitan'izay fa mbola handohan'izay onitra 13 tapitrisa ariary zay, nefa ny asanao mpamily taxi be ataoko angambany fa sarotsarotra ny ahitana an'izay vola 13 tapitrisa ariary zay ary ho mafy amin'ity mpamily taxi be ity ihany koa no hiaritra an'izay sazy miharitra 20 taona an-dranomaizina be izao. Raha ny salanisan'ny taonany amin'izao fotoana izao ampina an'izay 20 taona an-dranomaizina izay angambany dia mety efa ho antitra izy voatafavoaka ny fonja amin'izay sazy izay mahazo azy zay, ary mety tsy afaka hiverina amin'ny fiainany taloha intsony izy na dia mivoaka avy any am-ponja aza, fa mety ho sahirana izy ary mety tsy afaka hiary tahaka ny taloha intsony satria efa antitra voatafavoaka ny fonja izay. Ka izay ilay ilana foana hoe aleo mitandrina raha toa ka mbola azo hitandremana ihany, ary aza mba manaiky ho baikony fotezitra izany fa ny fo dia rano mangotraka. Izay ny masaka azo naroso tao anatin'ity video ity. Tomboko lasy tomboko vavy, misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dininy milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy, mankasitraka dia mirary soa.